Nanaitra ny maro ny vaovao izay nivoaka an-gazety tamin'ny andro nomaly iny fa voasambotra i Navraoldine izay voavy nitsabotena tany ivelany Madagasikara. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fisamborana an'i Navraoldine no tena iompahantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Namalibotana ny Frantsay mikasika an'ilay filazana fa misy Frantsay iray miasa eo anivon'ny masovoa Frantsay ao Madagasikara nolazain'ny ministerany raharaham-bahiny malagasy fa persona non grata no ny fihetsika heverina fa tsy mifanaraka amin'ny sata izay ananany. Tsy makasitraka ny filazana an'io la Frantsa ary nilaza fa tsy marim-pototra ny fiampangana an'ilay diplomaty. Nanao fanambarana antaratasy ny masovoa Frantsay izay miasa sy monina ao Madagasikara nanamafy fa voantso tany amin'ny ministera misahana ny raharaham-bahiny Frantsay ihany koa ny chargé d'affaires avy ao amin'ny masovoan'i Madagasikara ao Paris Frantsa tamin'ny andron'ny talata 8 aprily 2024 lasa teo iny. Voalaza tao anatin'ny fanambarana io ihany fa tsy marim-pototra ny fiampangana an'ilay diplomaty Frantsay izay lazaina fa mikasa hanakorontana ny fitondrana fanavaozana. Ny amin'ny mahakasika fandefasan'olona any Maurice indray niakatra fampanoavana tamin'ny alarobia Iranaina Marius fantatry ny rehetra amin'ny solona anarana hoe Rametra. Nahitra ponjavonjy maika avy hatrany eny an-tanimora izy rehefa avy nataon'ny mpitsara famitorana. Malaza amin'ny fandefasana piasa atsiny nosy Maurice ity lehilahy ity. Maro ireo voasoloky ka nametraka fitoriana teny anivon'ny polisy. Rehefa nosamborana teny Ivato izy nialatsinainy teo dia niakatra fitsarana avy hatrany ka izao MD izao. Araka ny ankom-baovao azo dia milaza azy ho mahafantatra olona afaka miaro azy Rametra. Tsy voasambana izy io no niakatra tribonaly toy izao saingy tapavoaka ihany noho ny kolikoly. No io dia mametraka ny ahiahy ireo izay mpitory azy. Be dia be no lasibatra anatin'ity afera ity ary nanaraka azy satria amin'ny tribonaly anosy mihitsiny mba hijery akaiky ny mety ho toy n'ity raharaha ity. Ireo olona ireo dia nampantenena halefa iasan'ny Maurice saingy tsy nisy akory ny asa sy ilay fandehanana kanefa ny dosie sy ny vola efa lasana. Mangataka araka izany ireo mpitory ireo ny amin'ny hamerenana ny vola notakiana tamin'izy ireo izay mitentina an-tapitrisany maro. Tafiditra amin'izay fandehanana any Maurice izay hatrany dia fantatra fa mamaivay amin'izao fotoana izao ny fisamborana ireo teratany malagasy izay tsy manana taratasy ara-dalàna any toeranany. Maro ireo voasambotra raha tsy teny afa-tsy nitranga tamin'iny herinandro lasa teo iny isika mahakasika an'ity Maurice ity hatrany. Raha politika indray nisy ny fampiresahana teo amin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron sy ny filohan'ny fanavaozana Colonel Ranieri Michael manoloana ny resaka diplomasia malagasy Frantsay izay niteraka resabe nandritra iny herinandro lasa teo iny. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny serasera ny fanavaozana Repoblika dia nisy ny fampiresahana telefona teo amin'ny filohan'ny fanavaozana Repoblika Michael Ranieri sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Namafisany teo anivon'ny fiadidiana ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara fa fanamafisana ny fampitokisana sy ny fanajana eo Madagasikara sy Frantsay ity natao ity ho tombotsoan'ny voaka maro. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay fisamborana any Navraoldine izay nahoraka be tao an-taozana Facebook tao tamin'iny androny omaly iny. Raha ny fantatra mantsy dia voasambotra i Navraoldine. Mialohan'ny resantsika ny mahakasika an'izay fisamborana an'i Navraoldine izay tsara ihany ny manamarika fa amin'izao fotoana izao dia maro amin'ireo izay ny alokaloka tao anatin'ny loko volomboasary nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny no tena mitikizo amin'izao fotoana izao raha tsy ilaza isika afa-tsy ny fisamborana ireo lohandohan'ny mpisorona tao anatin'izay antoko irmara zay tamin'ny fotoana izay nanjakajakan'izy ireo tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny. Ao moa ireo izay nandositra ny alan'i Madagasikara ka tsy niverina intsony hatramin'izao.
ao ireo zay misamborona nanaovana fanadihadiana ary ao ihany koa ireo zay nidoboka amponja tao anatin'izay antoko ireo mara zay hatrany amin'izao ankehitriny izao ary isany ireo zay be mpiandry ihany koa i Naivo Raholdina izay isany lohandohany tao anatin'izay vonana ireo mara izay ny tenany ka fantatra amin'izao fotoana izao fa voasambotra tamin'ny alina sabotsy teo i Naivo Raholdina izay deputé Madagasikara voafidy tao amboribory tany fahadimy tao Antananarivo renivohitra tao nentina any fiadarana izy ary nanaovana fanadihadiana vao avy nodidinina nitsabo tena tany ivelany Naivo Raholdina izao voasambotra izao tsy tao Madagasikara mihitsy izy tao anatin'ny volana maromaro noho ny fitsaboana azy zay ny zoma teo izy noho nigadona an-tanindrazana ary io ny samborona io ny tenany tamin'ny andro ny sabotsy iny teny Analamahitsy araky loharano baovao voaray hatrany marina fa deputé Naivo Raholdina dia ampikambana ao anatin'ny vondrona politika irmara izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izany anatin'ny fisamborana kosa ny mbola tsy nazoana angom-baovao hatreto fa dia hoarantsika eo ny amin'ny hoe inona marina no andro tena nisamborana any Naivo Raholdina ity misy ifandraisany amin'ny resaka fisamborana ireo ao anatin'ny vondrona irmara rehetra ve sa misy ambadika izao fisamborana any Naivo Raholdina izao io ny fanontaniana izay mipetraka eny anivon'ny fiarahamonina eny araka izany dia maromaro amin'ireo izay ao anatin'ny vonana irmara izay amin'izao fotoana izao no voasambotra nanaovana fanadihadiana tao anatin'ny izao fitondrana fanavaozana izao hatrany asa raha ahoana no mety hotohiny sy ny mety ho aviny ireo rehetra ao anatin'izay vonana irmara izay ao anatin'ny politika malagasy amin'izao ankehitriny izao mbola hiverina atanjaka ohatrany taloha ve izy ireo afaka fotoana fohy eo sa hilavolefona ka tsy ho hita intsony izany vonana irmara izany raha toa ka mitohitohy izao fisamborana ireo lohandohan'ny mpitsorona tao anatin'izay vonana irmara izay ka dia ho andrasantsika eto no mety hotohiny ity raharaha ity nisy nampijoboka indray araka izany ny sombabaoka Naivo Raholdina ity satria ny vizara teo moa efa lany séjour tany ampitandranomasina tany nefa naharefa misy fivoriana tsy ara-potoana ao amin'ny Assemblée nationale ao ka mety ho izay no antony nahatonga azy nitododoha ny azo any Madagasikara nefa vantany vao tonga tao Madagasikara dia io fisamborana io no surprise lehibe izay nahazo an'ity député Naivo Raholdina ity tao Antananarivo renivohitra ity hatrany midika izany fa miandry anao foana araka izany ireo rehetra ao anatin'izay lolony ara-politika sy ny maro hafa izay fa raha toa ka tsy meloka moa ianao dia afaka madiodio fa raha toa ka misy ny heloka sy ny zavatra hafa izay nataonao dia mety ho sazy no setrin'izay izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary sofa